Le Hassan est une des valeurs fondamentales sur lesquelles repose la société malgache. N'ayant pas son équivalent dans les autres cultures, il pourrait se définir comme ce qui donne à chaque objet sa fonction, mais aussi sa sacralité, voire son efficacité. Dans la dimension propre au malgache, le Hassan est dans toute chose et est symbolisé par la monnaie. Ny olona rehetra dia manan-kasina, ny mpanjaka dia miloloha asina, ny toerana, ny zavaboary, ny zavamananaina, ny asa, ny fifandraisana samy olona, ny ataka sy vavaka, manan-kasina sy feno asina avokoa ny zavatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny malagasy. Donner du Hassan, c'est respecter une chose, un être vivant, un mort ou même une pratique dans tout ce qu'elle est. Dans les rituels ancestrales, le Hassan Tanan, par exemple, est une somme d'argent symbolique qui apprécie le travail effectué par l'Umbias, ou encore le Piskid, élevant ainsi la monnaie vers une valeur magique ou religieuse. Ny vola koa dia ny famatoran'ny velona sy ny razana sy ireo tsy hita maso rehetra teo amin'ny skidy. Tsy misy vidy raikitra fa arakaraka ny olana ovahala ny vola takiana. Nanana valeur magique zany les vola. Avec l'avènement de Radama Ier, l'économie s'est modernisée, le besoin d'argent a augmenté avec l'apparition d'une armée conventionnelle. Quand Ranavalna Ier monte sur le trône, la corruption et la vénalité se répandent comme une traînée de poudre dans la société. Ainsi, à partir du 19e siècle, la monnaie perd sa valeur morale et magique d'antan. Elle est vidée de tout son Hassan, devenu un simple instrument d'enrichissement au service d'un capitalisme sauvage. Teo aloha dia ny firaisankina sy ny fifanampiana no mibahana amin'ny resaka vola. Tamin'ny andron'ny Radama voalohany, ny fanombohana ny toekarena moderna. Nandany vola be ny tafika sy ny fitaovana taty aoriana. Nanomboka taonjato fa 7 Ary lasa mpimamba ny olombe tao andapa, izay sady mpitary tafika, no mpamory hetra sy ladoany, ary koa indraindray mpitory teny am-piangonana. Tamin'ny andron'ny Ranavalona voalohany dia niabetsaka ny kitrano an-trano sy ny kolikoly. Teo amin'ny taonjato fa 7 zany dia nanomboka very ny soatoavana. Nanao varotra omby ny tandapa mahitahita. Ny vola dia lasa very asina. Lasa natao fitaovana kapitalista an'ireo tandapa izay nanan-karena tamin'ny fiarahany tamin'ny vazaha. Devant un pays en marche du progrès, un retour vers les valeurs d'hier pour une économie plus éthique serait alors une solution à méditer. Ny amin'izao fotoana izao ary inona ny zava-misy. Ny resaka sy tetika fampandrosoana dia sahiran-dava. Fa toa tsy azo ampandrosoana ny malagasy fa miraikitra lava amin'ny fomba mampanao. Ka amin'ny fiheveranay dia tokony asiana asina izay adika hoe tandroasina na etika, ampiana soatoavana, famendrehana sy fahombiazana. Zany no fototry ny civilisationna malagasy tamin'ny fiarikarenatranay.